mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika revako tratriteranatsinainy fa 7 ny volana desambra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny boky ny Isaia mpaminany Isaia toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny ny fahavalo. Isaia toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny ny fahavalo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina ary nebanebana akanjony nahafen'ny deboly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, samy nanana elatra eninavy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nanodinany, ary nanandratra ny feno izy ka nifamaly hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, henika ny voninahiny ny tany rehetra. Dia niororo ny fanamban'ny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Dia hoy izaho, lozako, maty hafa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no iterako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany masoko. Dia nanidina, nanatona ahy ny serafima anankiray nitondra ny vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandrafo tao amin'ny alitara. Ary natehiny vavako izany ka hoy izy, indro efa nitehika tamin'ny molotra eo ka dia afaka ny olokao ary voavelan'ny fahotanao. Ary nandre feon'ny tompo ananao hoe iza no irahiko ary iza no andeha ho irakay. Dia hoy izaho, inty aho, iraho aho. Ray masino, manao masinanay fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tapany farany amin'ny andininy fahavalo dia hoy izaho, inty aho, iraho aho. Dia hoy izaho, inty aho, iraho aho. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Ozia mpanjaka no nahitany Isaia mpaminany ity fahitana ity. Misy dikan'ilay hoe tamin'ny taona nahafatesan'ny Ozia. Ozia moa avarak'antsika dia mpanjaka nanjaka tany an-tenatena ny taonjato fahavalo tao amin'ny fanjakan'ny Joda. Naharitra ny fanjakany 50 taona mahery nifetitra ny fotoana nanjakany Ozia mpanjaka. Saingy ity mpanjaka ity dia bokany nampalahelo ny hafarany satria hitantsika eo amin'ny boky ny tantara faharoa toko fahenina amby roapolo ny andininy faharoapolo fa nisongona ny fahefan'ny mpisorona izy. Izany hoe nandoro ditin-kazo manitra, niditra tao amin'ny tempoly dia nandoro ditin-kazo manitra. Izay zavatra tsy tokony nataon'ny mpanjaka mihitsy izany. Tsy anjaran'ny mpanjaka ny mandoro ny ditin-kazo manitra fa anjaran'ny mpisorona. Izay ataontsika hoe fanitsahany Ozia izay na ny fanaovan'ny Ozia ny tsy tokony ho atao izay dia nahatezitra an'Andriamanitra. Hafa ny fanompoan'ny mpisorona ary hafa ny fanompoan'ny mpanjaka. Saingy nataony Ozia an'izany. Toy ny fanaovana tsinitsinina ny fandaminana napetrak'Andriamanitra. Tsy vitan'ny hoe fanaovana tsinitsinina ny fandaminana nataovan'Andriamanitra fa fanaovana tsinitsinina ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa. Ny fanomezam-pahasoavana izay anjaran'ny mpisorona dia ny mandoro ny ditin-kazo manitra. Saingy ny fanaovan'ny Ozia izany dia tsy hoe taratry ny firehariana ihany fa taratry ny fanaovana tsinitsinina ilay mpanome fanomezam-pahasoavana dia Andriamanitra sy taratry ny fanaovana tsinitsinina ilay fanompoan'ny hafa. Ary dia hoy ny filazan'ny boky ny tantara faharoa toko fahenina amby roapolo hoe teboka ity mpanjaka ity. I Ozia mpanjaka sy Isaia mpaminany dia cousin, fianakaviana iray zany. Zanak'olom-pirahalahy i Ozia mpanjaka sy Isaia. Dikan'izany olona manana izay maha izy ihany Isaia mpaminany. Taranaka indrindra raha ohatra ka jerena ao anatin'ny arbre généalogique isika. Izany hoe olona manana ny maha izy azy, mpaminany tao an-dapa, mpaminany tao anaty rova, mpaminany fianakaviana tao amin'ny fianakaviana ambony, mpaminany tao amin'ny fianakaviana mpitondra, Isaia mpaminany. Saingy rehefa maty ity mpanjaka ity, i Ozia dia nahita faminaniana Isaia.
Zany hoe rehefa maty ity mpanjaka zay tsy fantatra na ny bebaka na tsy ny bebaka izy taorianany fahabokana zay nahazo azy de nangina tanteraka ny zoatra masina hoe ny bebaka sa tsy mibebaka ozy tsy zay ny zava-dehibe fa rehefa maty izy dia nahita izao fahitany zao Isaia Ampaminany fa rehefa nahita le fahitany Isaia Ampaminany dia ny filazany andininy fahavalo azy hoe teniteny Isaia Ampaminany manao hoe inty aho irao aho. Olona manahoana no irahan'Andriamanitra? Olona manahoana no irahin'Andriamanitra? Olona manahoana no manaiky ho irahin'Andriamanitra? Olona manahoana koa no mandre ny antson'Andriamanitra ka andrasan'Andriamanitra valy teny hoe iza no irahinay? Raha mamaky ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo isika dia misy lafin-javatra vitsivitsy asa terina efatra azo tsoahana ny amin'izany hoe olona ho irak'Andriamanitra, olona manaiky ho irak'Andriamanitra. Voalohany de zao hitatsika amin'ny tapany voalohany amin'io toko fahaenina io, hitako ny tompo mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana avo. Olona mahita ny voninahitr'Andriamanitra, olona nampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny, zay no afaka mahita, zay no olona azon'Andriamanitra, zay no manaiky ho irak'Andriamanitra. Manaiky ho irak'Andriamanitra itsika rehefa tsapatsika ny halehiben'ny voninahitr'Andriamanitra, rehefa hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ataotsika ahoana moa no andeha hijoro vavolombelon'Andriamanitra resy? Ataotsika ahoana ny hijoro vavolombelon'Andriamanitra kely noho tsika sanatria? Fa rehefa asehon'Andriamanitra tsika ny fahalehibiazany, ny voninahiny, de manaiky ho irantsika. Ny akabeazan'ny mpanompon'Andriamanitra izay manaiky ho irak'Andriamanitra de zao nampahitan'Andriamanitra ny voninahiny, ny fahalehibiazany teo amin'ny fiainany, teo amin'ny andavanandrony. Ary io fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny io de zao tsy hoe miankina amin'ny fahatsarantsika fa miankina amin'Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra ny mampahitatsika ny voninahiny, Andriamanitra ny mampahitatsika ny heriny. Ary dia hoy Isaia Ampaminany hoe teo amin'ny seza fiandrianany manerinerina izy ary ny ebaneban'akanjony mahafeno ny tempoly. Toy ny milaza hoe ao anatin'io tempoly io, ao anatin'io fiangonan'Andriamanitra io, ao ny voninahitr'Andriamanitra. Ampahitan'Andriamanitra ny voninahiny tao amin'ny tempoly Isaia Ampaminany. Ao amin'ny tempoly no manompoka ny antson'Andriamanitra. Isaia Ampaminany zany de nantsoina ny antsony Isaia de mifamatotra amin'ny tempoly, mifamatotra amin'ny fiangonana zay anazy ilazana azy, mifamatotra amin'ny toerana masina izay nanomponan'Andriamanitra. Ny havako zava-dehibe arany hoe antson'Andriamanitra. Fa isika matoa nantsoin'Andriamanitra de satria itsika mahatsapa fa lehibe io Andriamanitra tsika io, ary napahitany ny voninahiny sika, napahitany ny maha-izy azy eo amin'ny seza fiandrianantsika, mahampanjaka azy, mahatompony zao rehetra zao. Fa ny faharoa de zao, hoy any Isaia Ampaminany hoe de hitako nanandratra ny feony izy, ny orooro ny fanamban'ny tokonana noho ny feon'ny nanandratra, noho ny feon'ireo nanandratra ny feon'ireo serafima. Ny olona antsoin'Andriamanitra koa sy irahan'Andriamanitra de tsy hoe mahita ny voninahitr'Andriamanitra ihany fa mahatsapa ny herin'Andriamanitra, mahatsapa ny herin'Andriamanitra. Hoy ny tompo tamin'ny Mosesy eo anoloanan'ny ranomasina, kapohy ny ranomasina, saraho ny ranomasina amin'ny teny eny am-pelatananao iny de nisaraka ny ranomasina. Hitan'ny Mosesy izany herin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Hitan'ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra tany anefitra de nanaiky ho iraky ny famindrampon'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ry havako,
ny irak'Andriamanitra de resy lahatra, isika irak'Andriamanitra de resy lahatra fa ny Andriamanitrika de Andriamanitra mahery, Andriamanitra miasa, Andriamanitra tsy aitohainy rehefa miasa tsisy mahazakana. Raha tsy manana zany finoana zany sika tsy mety ho irak'Andriamanitra. Rehefa manana zany finoana zany isika, zay no antony nampahitan'Andriamanitra antsika, ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ataontsika ahoana ny hitory ny fahalebiazan'Andriamanitra, ataontsika ahoana ny hitory ny herin'Andriamanitra raha tsy efa nampahitan'Andriamanitra ny heriny teo amin'ny fiainantsika isika. Izay mahatsiaro ny herin'Andriamanitra de afaka mijoro vavolombelona, ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra tsy aitohaina, lay Andriamanitra tsy azo vazivaziana, lay Andriamanitra masina, lay Andriamanitra tompony fahefana rehetra. Izany no miseho amin'ny mpanompony, ary rehefa tsapan'ny mpanompon'Andriamanitra izany de samy teny izy manao hoe intia irao aho. Mahafinaritra tsika ny manaiky ho irak'Andriamanitra, tsapantsika ho fitahiana ny fanekena ho irak'Andriamanitra, ny fanekena ho mpanompon'Andriamanitra, satria tsy vitany hoe nasehony tamintsika ny heriny fa naseho amin'ny tanitsika koa ny fahamasinany. Isaia toko fahenina hoe masina 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 intelo, masina ianao, masina ianao, masina ianao, ary feno ny voninahitra ao ny tany rehetra. Ny olona mahatsapany zany de manaiky irak'Andriamanitra, na ny irak'Andriamanitra de ampahitan'Andriamanitra zany, fahamasinan'Andriamanitra izany. Zava-dehibe rahako ny antson'Andriamanitra, ny maha-kristianina tsika antson'Andriamanitra. Io no mahatonga ny Calvin mitaona ny olona anetritena mandrakariva. Raha misy fivavahany fanetretena dia ny fivavahana calviniste, na ny fivavahana réformé, fivavahana protestante. Nafinaritra be ny nahita ny fitokanana ny cathédrale Notre-Dame tany Frantsa, tany Paris. Nafinaritra nahita ilay Notre-Dame vita tsara tarehy be, le fiangonana izay simba rava. Nafinaritra be ny fiezahan'olona nandritry ny 5 taona, olona anarivony miezaka. Mahafinaritra be lay fahaiza manao, mahafinaritra be ny mijery lay toerana toy ny tsara tarehy indray, tsara lavitra aloha lay hitantsika talohany tamin'ny 5 taona lasa efa somary efa mainty, efa somary maloka, matromatroka ny loko, matromatroka daholo ro vitraux isan-karazany. Fa izao kosa rehefa tonga lay vita le izy de nanjary nisy tsara tarehy be, mahafinaritra be, izay rehetra niditra tao anatiny dia variana tamin'ny hatsaran'lay cathédrale. Ary tsapany fahaiza manaon'ireo olona teo aloha, tsapany mbola fahaiza manaon'ireo teknisianina mandraka ankehitriny raha nijery lay cathédrale isika, ho an'izay afaka nanatrika izany, na ho an'izay afaka nahita izany tamin'ny fahita lavitra mazava ho azy. Fa izao ny zavatra tsapanao de izao: rehefa notokanana lay cathédrale ny andro sy ny sabotsy hariva de izao, to lay cathédrale nindraindraina, to lay édifice no nindraindraina, to nitodika tany amin'ny édifice izao tontolo izao, fa tsy nitodika tany amin'ny tompon'lay édifice de Andriamanitra, tsy tany amin'ilay tompon'lay trano fivavahana, tsy tany amin'ilay tena tompon'izao rehetra zao no nifantoka ny maton'izao tontolo izao, fa tany amin'ilay vatatrano ihany. Ary zary sanatry lasa sampy izy tamin'ny fotoana sasany. Ary tazantsika tsy hoe fahadisoana akory sanatry ny vava, tsy hoe mitsara sanatry ny vava isika, fa izao tontolo izao de izao taona anadino lay Andriamanitra tompony izao rehetra izao, lay Andriamanitra zay nahary izao rehetra izao. Tsara tarehy lay zavatra zay nataontsika olombelona, ary zay indraindray ny mila tandremana, zay indraindray ny mila tandremana ry havako. Zay no mahatonga antsika ilaina manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, manetry tena hoe ndre zany fahatsarany ty trano fiangonana nataon'ny tananay Andriamanitra, fa lehibe lavitra noho izao zavatra nataon'ny tananay izao ny voninahitra ao. Lasa tsy ampy fireharehana ny olombelona, lasa tsy ampy fanetretena ny olombelona fa mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Ary io le resahantsika mandrakariva amin'ny hoe satria ny olombelona ankehitriny de efa voavolavolan'ny filôzofia existentialiste athée,
zany hoe lay toetsaina na hoe c'est l'existence qui précède l'essence, zany hoe efa voavolavolana le hoe za ihany mamolavola, zany manazava ny antony psiko, zany mamorona ny sotoaviko, zany ho ivony, isika olombelona ny ivony, isika olombelona nanao zao rehetra zao, vito zao rehetra zao noho ny heritsika, noho ny fahaizantsika, noho ny fahalalantsika. Io zany de zao isika ny mampisy heviny ny zavatra atao ankehitriny, isika ny mampisy heviny no avy, isika mampisy heviny ny ankehitriny. Zany toetsaina zany no hitatsika, de lasa tsy tsapatsika intsony le fanetretena, lasa mirehare amin'ny fahaizana mampahalalantsika isika. Avako malala ny irak'Andriamanitra, ny fiangonana manaiky ho irak'Andriamanitra, ny mpanompo manaiky ho irak'Andriamanitra de zao tsy maintsy ampahitan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fahalehibiazany, ary manaiky hiondrika eo anatrehan'izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany, manaiky hiondrika eo am'izany fahamasinan'Andriamanitra izany. Zay vao mety ho irak'Andriamanitra. Fa ny fahatelo, raha mamaky io isika manao hoe mahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahalehibiazany, mahatsapa ny herin'Andriamanitra sy ny fahamasinany. Fa ny fahatelo de zao, ho ihany izay ampaminany. Rehefa hitako zany rehetra zany dia tsapako fa lehilahy maloto molotra aho, ary eto amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako, lozako. Zavatra fahatelo avako malala izay mamaly ny fanontaniana hoe iza ny olona irahin'Andriamanitra, ny olona mahatsiaro fampanota. Tsapanao ny mahatsy tanteraka anao, tsapanao ny mampaloto anao, tsapanao ny mahampanota anao eo anatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Zay vao azon'Andriamanitra irahy. Raha tsy mahatsiaro tena ho mpanota isika, raha tsy mahatsiaro tena ho tsy tanteraka isika, dia tsy azon'Andriamanitra irahy. Tsapatsika ny fahalemetsika, tsapatsika ny fetratsika. Ny olona zay feno firehariana mantsy de zao manjary lasa takon'Andriamanitra, tsy mahita ny voninahiny ho hitany. Fa ampahitan'Andriamanitra atsika ny fetratsika, ampahitan'Andriamanitra atsika ny limity ny fetratsika hoe hatraiza moan'Andriamanitra, ampahitan'Andriamanitra atsika mihitsy azy ny tsy fahatanterahantsika. Azany daholo ny mpanompoan'Andriamanitra tombohany amin'ny Abrahama. Atombohany amin'ny Abrahama ny teny manao hoe inona moa Andriamanitra ty ataonao amiko ty? Ianao miteny amiko manao hoe jereo ohatra ny torapasika io ny taranaka, ohatra ny kitany io ny taranaka, nefa inona moa ty za Andriamanitra? Jere aizakory ze misy ninina eo, tsy ho Eleazara mpanompo koa ve, tsy io ve no andova? Inona moa ty za? Tsapany Abrahama ny fahalemeny, tsapany zay fetrany zay raha zay anazy io lazana azy hoe ndry ty za, tsy manana na inona tsy ambotsy lamy vadiko boribory. Tao anatin'izany ny tenen'Andriamanitra hoe tsia, fa marina ny teniko aminao. Tsy Abrahama ihany, fatatsika Mosesy badalela. Mosesy badalela de niteny tamin'Andriamanitra manao hoe ianao nge Andriamanitra ty hifidy olona badalela eo. Fa maninona tsy olona mahay miteny ny fidinao, fa maninona no za badalela ity ny fidinao? De navotan'Andriamanitra izy miteny manao hoe ho badalela ihany ianao, fa izao haniraka olona hamonjy anao de hiarona no hiteny eo amin'ny toerana misy anao, satria fantatro Mosesy ny fetrany. Tsy Mosesy ihany, fatatsika i Gideona miteny manao hoe za nge Andriamanitra mahantra indrindra amin'ny mpianakavy ny Manase, izany tsotra indrindra farahitiny, de aniraka ve ianao de ny olona izay tsy manana zay maha izy azy, zay ve no irahinao? Olona mahantra indrindra. Ary Jesoa teraka tao an-tranon'omby, Jesoa zay zanak' Josepha raha ohatra ka jerena ao anatin'ny fiarahamonina, teraka tany an-trano, olon-tsoa, zanak'Andriamanitra fa tsotra. Havako malala ny olona zay irahin'Andriamanitra de zao olona mahatsiaro hoe malemy, mahatsiaro hoe tsinitsinina, tsy mahatsiaro hoe tsinitsinina amin'ny fahatsapana mahatsinitsinina, fa mahatsiaro hoe tsinitsinina satria miariary ny voninahitr'Andriamanitra. Vao manomboka ny herinandro havako malala, mametra-panontaniana ny tompo, manaiky ho irak'Andriamanitra ve ianao? Manaiky hijoro mpanompon'Andriamanitra ve ianao amin'ity herinandro vao manomboka ity? Tsy miankina amin'ny herinao, tsy miankina amin'ny fahatsaranao, fa miankina amin'Andriamanitra irery ihany, na ny hono ny voninahiny. Ary ny zavatra tsapanao de zao,
zay tsy fahatanterahana izay. Ny fahatsapana lay tsy fahatanterahana de zao ateraky ny fionana amin'Andriamanitra, ateraky ny fahitana an'Andriamanitra. Ny olona manaiky ho irak'Andriamanitra fahatelo de zao olona mahatsiaro fa malemy, mahatsiaro fa mpanota, mahatsiaro fa tsy tanteraka. Ary ny fahavatra farany de zao ny olona manaiky ho irak'Andriamanitra na olona irahin'Andriamanitra de zao olona navelan'Andriamanitra iloka. Iny filazana Isaia hoe tsy nijanona fotsiny teo amin'ny fahatsapako ny fahotako fa rehefa tsapako fa maloto rehefa tsapako fa ratsy rehefa tsapako fa ny fiarahamonina misy ahy simba, ary za manimba le fiarahamonina, ny fiarahamonina manimba de zao iny lay anjelina nidina nanatonay ka nitondra vanafy teny an-tanany ary natehiny teo amin'ny vavako zany ary hoy izy indro afaka nilokao voavela ny fahotana. Ry havako, zava-dehibe ny famelan-keloka. Lay Andriamanitra namela heloka ny Isaia rehefa nahatsapa Isaia hoe indrisy mpanota, de navelan'Andriamanitra ny elo. Ary io le teneniny Martin Luther hoe no hamarinina fotsiny zao no hamarinina fotsiny zao Isaia e. Andriamanitra no nitondra lay tantra, Andriamanitra no naka lay vainafa vao amin'ny alitara. Misy zava-dehibe le hoe nalaina tao amin'ny alitara, fantatsika ny heviny dia nalaina tao amin'ny alitara de natehika teo amin'ny vavan'ny Isaia mpaminany, de sady narahana teny manao hoe voavela ny elokao. Ravako malala no hamarinina Isaia mpaminany eto. Tsy ny herin'ny Isaia mpaminany nahatonga azy ho voavela eloka, asan'Andriamanitra madiodio avokoa nahatonga ny Isaia voavela eloka. Andriamanitra naka tamin'ny lalan'ilay anjely ny vainafo tao amin'ny alitara. Andriamanitra ny sahirana tamin'ilay anjely nametraka zany teo amin'ny vavan'ny Isaia mpaminany, ary Andriamanitra no teny voavela ny elokao. Ny vavan'ny Isaia mpaminany zay vava amin'ny mpaminany de anjary vava zay hilaza ny afatr'Andriamanitra, hilaza teny soa mahafaly, teny diovin'Andriamanitra. Ny havako malala, iza no andeha ho irak'Andriamanitra? Isika no irak'Andriamanitra, satria efa no hamarinina ianao Paoly amin'ny Romanina 12, efa no hamasinina ianao Paoly amin'ny Romanina 12. Na ho aza ty havako malala fa manomboka ny herinandro, efa napahan-tany ny tompony voninahiny, efa navela ny eloka, efa namindrano fo, de mety iza ho irak'Andriamanitra. Mametra-panontaniana ny tompo, iza no hitsoro vavolombelona ho andray amin'ity herinandro fa manomboka ity? Iza no manaiky ho irak'Andriamanitra? De ianao zay voavela eloka, ianao no andrasan'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo amisoranao zay no ny amin'ny sotra masina zay mampianatra anay fa ianao dia tianay ary mitonanay ho irakao, mitonanay ho vavolombelonao, mitonanay ho mpanomponao mahatoky. Ianao ny manamarina anay, ianao ny manamasina anay, ianao ny mampahita anay ny voninahitra ka de tsapa anay ny fahalebiazanao, tsapa anay ny fahatsaranao. Tompo de taio ty herinandronay vao manomboka ity, herinandro hahitanay ny fahatsaranao, ny fahalebiazanao, ny fahamasinanao. Ampahitao ny voninahitrao zahay, ary tefeo ho iraka mahatoky. Ataovy mahatsiaro fa efa navelanao eloka. Manjaka tomponay, manjaka amin'ny asan'ny tananay, manjaka amin'ny fikasanay rehetra, mba ho ty herinandro ty de herinandro ny fanetretenao anay, herinandro ny fahatsapanay, ny fahatsaranao sy ny voninahitra. Misaotra Jesoa. Amen.